ity ny etsika nentina nanomarihana ny andro resam-pirenena ho an'ny diabeta ny andro ny asabotsy lasa teo tantsoroka ny arahana tamin'ny amadia andia malagasy miady amin'ny diabeta. Teboka telo no azona mihezana ty androm-pankalazana ity dia ny fanamafisina tamin'ny sirairay ny tokony hitezana vatana mba tsy ho lasa manana toe-batana diabetika. Ny faharoa dia ny fanaovana fitiliana ny diabeta ary ny fahatelo ireo dingana hirosona amin'ny manaraka amin'ny ady atao amin'ny diabeta. Maromaro ny dingana mbola atao eo amin'ny dingana ny amadia fa ny zavatra antsorona fotsiny dia manentana antsika rehetra mba ho tonga amin'ny hetsika ataon'ny amadia, manentana koa nefa anatina ireny toerana sy ireo dokotera izay misy eto an-tanàna mikasika ny diabeta ireny fa aleo misoroka toy izay mitsabo fa maro ny toeram-pitsaboana koa azo atonina. Izany hoe raha zany toeram-pitsaboana zany atao masina dia feno fa tandremo fotsiny ireo mpamita bahoaka sy ireo mpamita kolona sy ireo mpandainga milaza fa mahasitrana diabeta izay lainga rano fototra fa tsy marina zany. Fa dokotera tsy hanao voany ianao fa manatona dokotera mba tsy ho tratrany loza ianao. Ny diabeta dia aretina demokratika. Demokratika tokoa satria tsy manavaka io. Na kely ianao na lehibe, na mpanan-karena ianao na mahantra ianao na olona manahoana ianao na mainty ianao na fotsy dia mety ho tratra daholo. Dikan'izay voateraka mena vavany zaza dia mety ho diabetika. Ireny le resahana hoe type 1 zany hoe voateraka vao kibon'ireny dia efa nahana olana teo amin'ny sarakaty na tsy niasa mitsy ny sarakaty dia ireny le diabetika type 1 dia ireny zany dia efa mety ho tratrany diabeta. Misy kosa nefa ireo olona izay nanana taova ara-dalàna fa noho ny fomba fiainana noho ny zavatra natao ny tsy fahaizana mampiasa vatana sy fahaizana misakafo taty afara ngezana tratra 100 kilao 200 kilao dia mivadika eo diabetika sy reraka le sarakaty ireny le atao hoe type 2. Eny zany le diabetika karazany faharoa. Misy ny ana fahatelo ary sokajy anankiray dia misy le diabetika noho ny zavatra nisy toy ny hoe tondra voka ireny le diabeta gestationnel ka aferiketo ny diabeta dia tsy manavaka. Nambara teteny koa ny fiarovana tsara indrindra mba tsy hananana toe-batana diabetika dia ny fampiasam-batana sy ny fahaizana misakafo. Ny fandraisana an-tanana na ny fanentanana ho an'ny diabeta dia mitohy, zany hoe ny eo amin'ny toeram-pitsaboana misy soratra diabeta reny ao amin'ny hôpitaly manara-penitra dia ao amin'ny hôpitaly be ihany koa dia misy foana zany mitohy ny fandraisana ny olona diabetika na ny olona te anontany mila hevitra mikasika an'izany diabeta izany. Mbola hitohy ny zao fanaovana fitiliana maimaimpona zao dia ny fanentanana ihany koa moa zany any amin'ny toeram-pitsaboana tsirairay dia mitohy foana zany. Dikan'izay dia ny fandraisana tanana ny fampianarana mikasika ny sakafo dia mbola hitohy fa fanomboana natao androany ity. Arak'izany dia mitohy isan'andro ny fandraisan'ireo olona diabetika eto Toamasina. Ny etsika rehetra kosa dia ny alohavany dia tongotra ny hodidiny arabe ny fahaleovantena ao anatin'ny fampiasam-batana fiarovana tsara indrindra amin'ny diabeta.